Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny, tolotra miavaka sy fihenam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana tsy fainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Mandritra ty fetiny ndraiky ity, tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Manao antsoava amin'ny filohan'ny pirenena sy manontany ny fivoaran'ny fanadihadiana izay nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny 3 volana momba ny raharaha an-tsakabary ny vovonana mampiray tao aorian'ny fanadihadiana hifotony. Miseho lany indray ny fitokonana samihafa manambana ny anohy fitokonana ny mpiasan'ny faditserana n'androany raha tsy misy ny vahaolana. Manambana hitokona ihany koa ny pirakitra rany fitsarana afaka ray volana. Tsy mbola vaovany olan'ny mpampianatra pikaroka. Tsy mbola voafaritra ny fehim-potoana iantsonan'ny mpampanolalana ambony ny komisiona manokana andinika ny fehim-potoana hitanana ny Claudine Razaimamonjy any amin'ny hôpitaly Natsihy ankilany tafiakatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raharaha ity. Tarany samby tatitra gazy ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara izay no antony voalaza fa tsy nisinina izany teny an-tsena tao anatin'ny 2 volana izao. Maresaka iraisam-pirenena isy ny fionana androany eo amin'ny filoham-pirenena frantsay sy ny filoha rosianina. Tsy maintsy resaka ny fifandraisana arakasa ny firenena rotota na dia nisy aza ny fiampanganana nataon'ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny filoha rosianina Vladimir Poutine ho mpanozongozona ny fifidianana farany teo. Ny andidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TN TV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity manao antsoava amin'ny filohan'ny pirenena sy manontany ny fivoaran'ny fanadihadiana izay nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny 3 volana momba ny raha an-tsakabary ny vovonana mampiray tao aorian'ny fanadihadiana hifotony izay natao. Fanadihany Andry Raharson. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra tamin'ity androany ity ny vovonana mampiray. Taratasy misokatra mangataka azy ireo ampafantatra malagasy ny votoaty amin'ny fanadihadiana natao amin'ny fanjakana tao anatin'izay 3 volana izay mikasika ny raharaha an-tsakabary. Tsy azo kely intsony tsy maty manota na ny impunité tamin'ny firenena tandalana araka ny voalaza amin'ny lalam-pandrenana sy ny déclaration universelle des droits de l'homme ary ny pacte international relatif aux droits civils et politiques. Satria izany no antony naharava amin'ny fampatokisana teo amin'ny vahoaka sy ny fitsarana ary mpitandy amin'ny filaminana ka nahatonga fitsaram-bahoaka mahazovahana ho hiatrany ny vovonana mampiray. Mangataka mangarara ho fampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana sy ny Convention des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies
ny avy eo amin'ny vovonana mampiray mba hamoana ny tena marina tsy ho ela mikasiky ny raharantsakabary iny. Tokony saziny ireo tompon'andraikitra rehetra nanome baiko hatrany amin'ny faratapony sy ireo nanateraka izany baiko izany. Eloka bevava sy fihetsika baribarianina izay tsy sahaza intsony ary tsy mifanentana intsony amin'ny taonjato ihany any zanak'olombelona maneran-tany amin'izao fotoana izao iny fihetsika iny. Izay natao mpitandro ny filaminana. Mpitandro ny filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany amin'ny mponina sy viltana tsakavary hoy ihany ny vovonana mampiray. Tsy ny raharantsakabary ihany no mila mangarara amin'izao fotoana izao fa raha maro ny tranga manerana ny nosy. Raha viana mpitondra no vonona tokoa hanajo ireo vahoaka napindrana fahefana azy ireo ka mipiatra mangarara amin'ny seha-pitantanana rehetra. Niveriny indray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ny olan'ny Jirama nandritry n'ilay fandaharana fotoam-bita tamin'ny zoma lasa teo. Ny omaly tsy miova ihany anefa fa ny adadiny André Arsantra. 300 miliara ariary isa-taona ny subvention menan'ny Jirama. Mavetsatra no ankitapom-bola-panjakana amin'ny filoham-pirenena nandritra ilay fandaharana amin'ny YouTube fotoam-bita tamin'ny zoma lasa teo. Ny tsify sy mangarahara amin'ny fitantanam-bola sy ny programa an'asa atao tompotra amin'ny ny malagasy ny olana tsy sy mifampanitrina mentefa mivantana amin'ny vahoaka raha ny fanambarany José André Nelson ministra teo aloha. Miresaka Jirama zao tapitapoka misy fanambarana be da be apetraka amin'ny izy dia misy programa tokony hipetraka. Tokony azavaina daholo izao ne tsy vitany io raha tsy amin'izao fotoana izao, izao ne ny zavatra efa manomboka, amin'izao ne ny ho vitany ambomanamboly, amin'izao ne ny vitany eo amandro seza, amin'izao ne no atomboka ny an'ny volobe, ary eo volobe ne manamboatra an'ilay zavatra fotsiny le entreprise dia rehefa avy eo Jirama no mitantana azy. Naria ohatran'izay koa ny any Ambodiroaka dia ohatran'izay koa ny any Saofika tsy izay indray fa le olona mihitsy no mitantana azy. Misy lalàna ivoakany amin'ity taona ity amin'ny fitantahan'ny elektricité efa omanina, efa misy bureau d'étude omanina amin'izany dia ianao zany ianao vahoaka tsy malala azy fa dia ny fanjakana everiko fa tokony hanazava hoe izao ny zavatra miseho. Tsy verina tsony amin'ilay hoe telo volana ny janona ny délestage, janona ny délestage rapitso. Ny olona tany aloha tsy navita ny barrage na tonga an'io. Milaza ihany koa ny filoham-pirenena nandritra io fandaharana fotoam-bita io fa mitaratsika amin'ny famaham-bola avy amin'ireo mpamatsy vola nahazatra ka nampitaratsika ihany koa ny fampandrosoana Madagasikara. Fahadisoana lehibe amerina Madagasikara tamin'ny taona 1990 nanaovana financement parallèle izany ho ihany ity ministra teo aloha ity. Le fotoana sarotra na sarotra antsika tamin'ny financement parallèle tamin'ny andron'ny Prince de Liechtenstein sy ny karazany hoe hiala amin'ny mpamatsy vola mahazatra fa hiditra amin'ny mpamatsy vola hafa. Za tsy miteny hoe tsy tokony hijery mpamatsy vola hafa fa ny hevitry ny président Rajona Mampanana hoe ny sinoa no afaka hamatsy vola. Dia za indray miteny hoe sady alaivo ny vola avy any amin'ny sinoa satria ny sinoa efa anisan'ny firenena ngeza ary tsy hitako mihitsy tsy raha miasa amin'ny sinoa. Alaivo koa ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Ny mahela sy tsy mahela azy dia ny fahaizanao fampirarahana na amin'ny sinoa na amin'ny mpamatsy vola tsotra na amin'ny mpamatsy vola mahazatra tsy maintsy misy fotoana ihany hametrahana ny fepetra hoe vola ampiasaina aty amintsika hoe dia ho alefany fotsiny eo raha tsy sanatrin'izany vola maloto. Ka za tsy dia tena milaza hoe ela matoy izy ela tsy feno ny fepetra. Fanomezantsiana tranon'ireo mpitondra teo aloha no zary fanazavana omeny mpitondra ankehitriny. Isan'ny tantana andraikitra goavana tamin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola tao anatin'ny gouvernement tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny teteza mita. Izy izay manambana ny amoaka tsy ho ela ny marina rehetra momba fitantanam-bola natao ampitantana teo aloha. Izy tokoa ny tsy naomby. Asahanao ampamoaka tokoa ve ny filoha ary sahiteny fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasamban'ny firenena sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ireo orinasa-mpanjakan'ireo toy an'ny Jirama. Tsy mbola voafaritra ny fepitaona iantson'ny mpampanolalana ambony ny komisiona manokana andinika ny fepitaona hitanana ny Claudine Razaimamonjy any amin'ny hôpitalina tsy ankilana. Tafiakatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raha ity. Fezora Valy. Herinandro tsy aorian'ny fataperan'ny fotoana farany apetraky ny lalàna hitanana Andramatoa Claudine Razaimamonjy ao amin'ny toeram-pitsaboana HGRA. Tsy mbola voafaritra ny fotoana iantson'ny tony mpampanolalana ambony ny fitsanganan'ny komisiona manokana hamaritra izany.
ao anatin'ny fandinihana izany ny fampanoavana raha nambaran'ny toy ny mpampanolalana ambony Randrena Solo Jacques androany. Ankoatra izay mitonitolona ipoirany marina mikasika ny raharaha fanodikodinam-bolam-panjakana maheriny arivo tapitrisa ariary mahavoaroroy Claudine Razaimamonjy. Tsy mijanona eto amin'ny ranomasimbe indiana intsony fa efa tafakatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fiarovana sy fitsabany mpanatanteraka ary ny kolikoly avolenta amin'ity raharaha ity. Namoaka lahatsoratra mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy ihany koa ny Jeune Afrique, milliardaire et intouchable. Lahatsoratra mampafantatra ny fifandraisan'ny Claudine Razaimamonjy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny famatsiny ny fampelezakevitry ny HVM, ny fizotrana raharaha rehetra hatramin'ny samboran'ny Bianco azy teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina hatramin'ny fiverenana sy ny mbola hijanonany eo amin'ny hôpitaly HIRA ary ny fahaloton'ny filoham-pirenena sy ny governemanta eo anatreny ny vahoaka malagasy sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Voatsindry tao ihany koa ny fotoana nahafahan'ny filoham-pirenena nanarina izany tamin'ny alalan'ny fanovana governemanta amin'ny ampahany 20 aprily lasa teo izay tokony nanalana ny ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana araka nambaran'Andriamatoa Ajo Andrianarivelo saingy tsy tanteraka izany. Raha tsy hevina ny 20 Mey lasa teo ny tokony niditra tao an-tanimora Claudine Razaimamonjy amin'ny mahavoafonja azy eo am-piandrasana ny fijoroan'ny komisiona manokana anjinika ny feim-potoana hitsaboana azy eo amin'ny hôpitaly. Hatreto, andrasana ny fijoroan'ny komisiona io izay ahitana mpanjidy roa, lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny hôpitaly be Filatanana ary ny lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny sampandraran'ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Rapitso kosa no tokony anomboka ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka eny Tsimbazaza raha ny fandaharam-potoana tamin'ny herinandro ambony. Miandro io fotoana io ny mpanara-baovao maro manoloana ny sosialim-bahoaka tsy mandeha sy ilay resabe mandeha mahakasika ny mety isian'ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta izay ho ataon'ny solombavambahoaka raha ny solaitra be eny Tsimbazaza nefa tamin'ny ety androany ety tsy nahitana io fionana io raha mipitsona hempotra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra indray ity fionana ity satria nosoloana fivoriana conférence des présidents indray no ho atao. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia tontolo ny fitokonana nanomboka androany ary ito rapitso ny fitokonana ireo mpiasan'ny faditserana ito hatramin'ny herinandro anefa izany raha toka tsy misy ny vahaolana omen'ny fanjakana raha ny fanazavan'ny filohan'ny syndikan'ny mpiasan'ny douane tamin'ny ity androany ity. Michela Ranardzon. Araky ny efa tapaka ny herinandro teo nanomboka androany ary nitoira ampitso ny fitokonan'ireo mpiasa ny faditserana eto Antananarivo. Nanamafy ny mpitarika ny mpiasa fa hiverina iasa izy ireo ny alarobia izao, saingy hiverina hitokona kosa ny alakamisy raha toka tsy misy ny vahaolana avy amin'ny fitondrana. Ny antony grevy moa zany dia tsotra ihany ny hoe fangatahana ny andoavana ny prime manay 2013 à 2016 miaraka amin'ny fanovana ny fomba fikalkulena azy. Zay zany ny zavatra tsara ampahafantarina antsika satria zay no votoatiny tena fitakinay ny hoe ovana ny fomba fikalkulna n'ilay prime zay zany. Aorinan' izao grevy androany sy rapitso zao dia miasa ny mpiasa rehetra amin'ny larobia fa amin'ny lakamisy indray kosa dia miverina amin'ny tokona daholo indray hatramin'ny latsinainy zany lundi de Pentecôte zany hoe dikan'izany zany hoe talata amin'ny 7 ora maraina vao miverina miasa ny mpiasa rehefa ohatra ka mbola tsy mahafapo zao fangatahana izao. Ahina iandry ny teti-bolam-panjakana 24 ny fandoavana ny tambi-karama izay takiany reto mpiasa ny faditseranana ireto. Tsy anaiky izay hatramin'ny farany anefa izy ireo raha ny fanambarany ny mpikambana ao anatin'ny Saint-Pido ireo ary mety afara amin'ny fitokonana amin'ny ankabeny raha ny fanazavana androany. Ny zavatra tiana ho tenenina fotsiny zany dia izao ny hoe heverinay fa arak'izay resaka teknika efa mifampiresaka moa zany zay fa heverinay fa tsy dia tena any ny sakana fa volonté politika izay no andrasana zany fanapahan-kevitra raisin'ny mpitantana zany. Manahirana moa miteny an'le terme zay fa ina moa zany malaza azy hoe tena finiavana mahaolana. Zay zany no tena tediavinay
mba tsy hitarany zao grevy zao heverinay zany matoa zay miteny an'izay hoe heverinay fa tsy manano sarotra amin'ny fanjakana manatanteraka azy a dia azo tanterahana zany a fandoavana ny tsy fandoavana ny tamikaraman'izy ireo nanomboka ny taona 2024 no anton'izao fitokonana izao. Efa nanomboka ny volana janoary no nisy ny fifampiresahana saingy tsy nisy ny vahaolana andraisana. Raha ny efa voalaza 10 miliara ariary ny faty antoka amin'ny fitokonana ny mpiasan'ny fahatsiranana ao anatin'ny 2 andro, izany hoe raha itony fitokonana ny alakamisy hatramin'ny talata manodidina ny 5 miliara ariary ny vola very. Tsy fantatra mazava hatreto no hoe ohatrinona marina izay tampikarama voaloha izay. Andrasana ny toy ny tirara ity. Resaka fitokonana izay hatrany dia matsiaro tena ho atao ankilabao ireo mpirakitra rano fitsarana manome iray volana ny fanjakan'izy ireo mba hanovana ny fomba fitantanana mialohan'ny roson'izy ireo amin'ny fitokonana vaobe. Misy larana Arjona Trano. Tsy afaka manao ny asa araka ny tokony ho izy ireo mpirakitra rano ny fitsarana ataon'ny fitondrana ankilabao. Izay ny fanazavan'ny sindikany mpirakitra rano fitsarana androany izay manambana ny tokona ihany koa. Manoloana ny fanatanterana ny asa pitsarana dia izahay mpitarika ny sindikany mpirakitra rano dia manambara etona fa tandindomindoza ny mpirakitra rano amin'izany fanatanterana ny asa izany ary voahosihosy ny maha izy azy. Ny antony ilazana izany dia betsaka ny fanaovana tsinotsinona ny mpirakitra rano izay raha atao indray-mbava dia mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitsara mba haharadalana ny taratasy mpitsarana rehetrarehetra. Eto singanonay manokana ny tsy fampanatrehana famotorana ny mpirakitra rano ao amin'ny fampanoavana amin'ireny sampam-pitsarana sasatsasany reny. Tsy ekenay izany ary toherinay marin-drano fa fanaovana tsinotsinona ny mpirakitra rano. Efa voalazany lalàna ny nisian'io fiatrehana famotorana io. Raha ny fanazavana tsy misy olona iray tafiditra amponja raha toka tsy misy ny sinoiny mpirakitra rano fitsarana. Tsy mazava amin'ny fitondrana ho izy ireo ny anjara asan'ny greffier. Efe dia authentificateur d'acte eo amin'ny fitsarana. Nohon'izany ny greffier zany tsy maintsy miatrika ny enquête na ny enquête atao eo amin'ny fitsarana zany dia tsy maintsy atrehin'ny greffier. Raha izay faharoa manahaka an'izay, raha misy olona ampidirina amponja dia ny greffier no manao sonia ny copie fampidiran'le olo anamponja. Zany hoe io dia lalàna iraisam-pirenena tsy itsika eto no namorona an'izany. Zany hoe raha ny fanirian'ny maro tamin'ny 20 aprily teo dia tokony fahiroso amin'izay zahay. Fa zahay membre de bureau no mbola nilaza hoe aleo metsaka ray volana farany alanenina ho an'ny fitondram-panjakana satria zahay efa nandalo tamin'ny filoham-pirenena. Ny prime ministre moa dia tsy nanjay anay mihitsiny. Vokany manome iray volana ny fanjakana izy ireo hanamboarana ny fomba fitantanany ary hanomezana azy ireo fahafahana amin'ny fanatanterahana ny asany. Aorian'izay kosa hiditra amin'ny fitokonana faobe ireo mpirakitra rano fitsarana raha tsy voavaly ny fitakian'izy ireo. Anoho ny fitokonana koa ny mpampianatra mpikaroka raha tsy mivaly ny fangatahany izy ireo. Ny avy eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola no tsy ny mamoaka ny vola ho ny mpikambana eo avy eo anivon'ny CSS. Io ny nasaina. Fifaniliana andraikitra no ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fitakiana ataon'ny CSS raha ny voalazan'ireo mpikambana ao anatin'ity sendika ity. Ny eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola no tsy mamoaka ny vola. Manaiky ny amalin'ny fitakiana ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny ministera ampiay azy ireo sy ny eo anivon'ny primature. Angatahany izy ireo araka izany anatanterahana ny efa voalaza. Zany hoe ty grevy ty zany tsy fitakiana fa fangatahana fanatanterahana sonia efa nataon'ny gouvernement sy ny primature. Dia raha ny tena marina zany dia fanairana ny sain'ny mpitondra hoe ambahajao re tompoko izay zavatra ny ekena sy ny soniavana fa aza rirarira ohatr'izao ny vahoaka malagasy. Na misy aza ny fitokonana, misy amin'ireo sampam-pampianarana no manohy ny fianarana tahaka ny ao amin'ny fakulten'ny teny amantsoratra sy ny siansa maolona. Manatanteraka fanadinana ihany koa ny ao amin'ny fakulten'ny lalàna, ny toe-karena sy ny fiarahamonina ary ny fitantanana. Noho izany
vokatry ny tsy fahatanterahany fanjakana ny andraikitra tokony hoetsoroany dia ny zanam-pahoaka ny victime ao anatin'ilay zavatra. Lasa sorona ny zanam-pahoaka dia anjarany tsirairay mandiny tenany amin'izany fa nametrahany vahoaka fitokisana ny fanjakana matoa lasa ireo mpitondro ireo nefa rehefa mahazo fahefana izy zavatra hafa ny tanterahany dia asakasaka ry zareo moa zany. Ny programa tsy maintsy vita mandeha araky ny tokony ho izy ny taom-pianarana ety amin'ny anjerimanontolo ary manome tokony mpianatra izay fa tsy ataonay ambany zavatra mihitsy fampianarana saingy kosa izay tsy manaiky ny tsirariny atao amin'ny mpampianatra. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ity olana ity. Miankina amin'ny fahamahana ny olana avy amin'ny fanjakana sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ihany koa ny hitarana na tsy ny grevy ataon'ireo mpampianatra pikaroka. Mitokana ihany koa ny mpampianatra pikaroka any amin'ny faritra raha ny fanampomba vaovao iray. Fitokonan'ireo mpivarotra kosa indray dia tsy mbola miravina ny olana eo amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra amoron-dalana. Voalazan'ireo mpivarotra fa omenan'ny vahiny ny toerana. Tsy naneho hevitra kosa momba izay ny tompona andraikitra teo anivon'ny komuna. Narindra Randriamanana. Zay satria izay madinika kely ohatran'izao motia ny asa nataonay fivelomanay nefa miboady ireo sy ny zavatra rehetra eto Madagasikara tapitra ondrana tsisy efehany reny izay mitondra madinika kely ohatran'izao mba mamelombady aman-janaka izay nahoana izay no enjehana. Ny anay fahamarinana angeno ataonay fa zay tsy mangalatra tokony mpangalatra sy mpamakitra sy mpanao kidnapping ny enjehan'ny fanjakana fa zay tsy manaiky an'izany fa zay na inona nataonareo fanjakana na inona nataon'ny fanjakana tsy aly eto amin'ity toerana ity zay nisy maty ary manomboka nirotaka teto ady momba fanagasiana tamin'ny io tamin'ny FRS fa mbola ty zay mijory eto ihany ary zay matoa zay mitady tsy angalatra zay nahamon'olona fa fahamarinana ny tadiavanay ka zay tsy manaiky fa na inona fanalana eto na inona fanalana eto tsy maintsy mijoro ny majinika ary tsy maintsy mihinan'ireo. Izay no anisan'ny fitarainan'ireo mpivarotra tetsy Analakely. Efa isan'andro ny fifanenjehana ny fanalanan'ireo mpivarotra amoron-dalana manjakatra ny tsindry ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ny tsena raha ny fitarainan'izy ireo. Fametrahana tsena vaovao eny amin'ny esplanade Analakely izay miafara tamin'ny fahasimbanan'ireo entan'ny mpivarotra raha ny fanazavana. Efa nitomboka teny Andohana Analakely ny foto-drafitr'asa ary voalaza fa mitatra hatramin'ny esplanade izany raha ny fanazavana. Sisy resaka fa tonga teo mihitsy izy tamin'ny maraina analanay hoe tsy maintsy miala eto izay dia efa namotika zavatra be da be teo mihitsy izy androany dia ohatrany hoe manao soroka fotsiny ilay fanjakana zany anala fotsiny aketsy rano nefa le hitanao revoaka madinika sahirana lehibe amin'ny tanàna zany dia manao soroka fotsiny zay koa tsy aleko zany zay aina zay tompo fa tena efa tsy rara mihitsy ny anaovana anay satria ty esplanade ty natao vakoka malagasy izy ty tokony varotan'ny mpavarotra fa tsy hoe asorona mivarotra dia amidiny CIA amin'ny vahiny. Hitanareo ry ambony zao misy trano be io zao anamboariny zareo nefa mivarotra ao akarana dia aiza ny tany iainan'ny malagasy kely ohatranay izao. Tsisy taratasy namenanay ary tsisy taratasy ny varotanay eto fa ity zany efa fivarotana efa hatramin'izay ty efa reo olona rehetrarehetra reo efa mivarotra efa hatramin'ny ela teto. Tengo aloha mba hitady vola ny vahoaka majinika fa tena efa mijalo ny vahoaka majinika na ny sakafo atanjon'ireo olona reo ary nefa tady soa hitany tsoa aloha hitady vola ny vahoaka majinika. Tsy mbola voafehan'ny komuna Antananarivo renivohitra hatramin'izao ny fandaminana ny tsena. Efa nifanesatra izay ny fitokonana sy fifanenjehana isan'andro eo amin'ny polisy munisipaly sy ireo mpivarotra. Tsy nahazona fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny tompona andraikitra teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Amin'ity alina ity ny voalaza fa iroso amin'ny fanadiovana ny komuna Antananarivo renivohitra ary milaza fa anohitra izany ireo mpivarotra. Ho arahantsika eo ihany moa ny toyany ity raharaha ity fa ny anohizantsika ny vaovao dia ny fampianana ny alignement amin'ny fisotron-dronono raisin'ireo mpitandro amin'ny filaminana amin'ny sotron-dronono io no ho any azon'ny fitondram-panjakana tanterahana taorian'ny fionana teo amin'ny rotota. Tsisy kosa nefa ny fandoavana ny rappel noho ny tsy fisian'ny vola. Mioramanitra. Ny fanefanany alignement amin'ny fisotron-dronono ireo mpitandro ny filaminana amin'ny sotro-ronono ihany no azon'ny fanjakana atao nandritra ny fionana farany teo amin'izy ireo. Voavala amin'ny ampahany ihany araka izany ny fitakiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny sotro-ronono. Miato amin'izao fotoana izao ireo fitakiana rehetra manerana ny distrika no ifampanantenana io. Na izany aza
tsy isy ny fandoavana ny rappel izay isan'ny fitakiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana misotro ronono. Andrasana araka izany izay mety ho fampiarany fitondrana ny fampanantenana nataony anatin'ny fotoana fohy, hoy ny mpitarika ny fikambanana. Version tena marina zany dia mbola tsy réglé le izy fa nisy fiantsoana zany nataony zareo ny avy loha amin'ny filoham-pirenena tamin'ny alakamisy heriny iny moa dia nandena keny zany zay délégation dia rehefa niraisany taona zany zay dia nolazainy fa tsy ho voaloha ny rappel fa vola be fa ny alignement zany le alignement le zay fanaraka amin'ny karama zany no atao ao anatin'ny fotoana fohy le amin'ny volana juin ity zany nieritreretina hoe zay ny fitim-potoana omen'ny tsy za moa mamely izy fa ny any amin'ny district rehetrarehetra miteny hoe alao amin'ity volana juin ity any nomena anazy nefa ozy ako hoe rehefa manao zavatra ohatrany io zareo ao anatin'ny 3 volana voavokany le izy dia hita eo aloha raha hoe ampiantso izy zany ao anatin'le ray volana anina zay izy tsy moa no teny hoe anatin'ny fotoana fohy le fotoana fohy zany tsy tatoko hoe tsy de lava zay ngamba ny tena marina le izy. Hita ihany koa fa misy ny tranga tsy araka ny tokony ho izy raha ny fanadihadiana natao. Misy amin'ireo mpitandro ny filaminana misotro ronono no mandray ny fisotrondronono tsy mifanaraka amin'ny andraikitra nosahaniny. Derikio zany zay niezaka zay naka an'ireny le fisy de be tany amaniolony ireny fa rehefa ampitovizina ny zavatra rehetra dia misy zavatra tsy mitovy tsy anomalie be zany ao anatin'le fisy de be iny ny zaza tokony andray vola tsy mandray vola ny olona tsy tokony hitovy karama amin'ny tena lasa midangana be ny karamany sasany olona ambany grade noho nefa ambany service noho zany manana vola be misy mandray karama be ka zay zavatra zay mihitsy ny ilainay ho alinena dolidoly ny zavatra zany miteny moa ny tao amin'ny zareo tao hoe fautiny finance amin'ny mahatonga an'io nefa mba mahagagana samy tao amin'ny finance ihany zareo reo dia milaza an'izay zavatra zay. Miezaka mamono afo ny eo anivon'ny fitondram-panjakana manoloan'ireo karazana fitakiana misesisesy tato ato. Hatreto aloha tsy mbola misy ny fanatanterana ny fampanantenana natao tamin'ireo fitakiana. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny valan'ny fitakiana nataony mpitandro ny filaminana misotro ronono. Tsy tokony hiandro ny fividianana amin'ny taona 2024 ireo asa sy amiana izay mifandray amin'ny fiainam-bahoaka. Ilaina ny fandiniana ny fampanantenana ny asa izay nataon'ny mpitondra ho an'ny vahoaka hoy kosa ireo firaisamonim-pirenena fanadiniana rindra randrianomanana. Sehatra maro eo amin'ny sosialim-bahoaka no mila fanatsarana sy jeren'ny mpitondra manokana mialohan'ny 2024. Amin'ny taona 2024 io anefa no voalaza fa mahan'ny mpitondra ny olana miteraka fitakiana samihafa tahaka ny olan'ny CSS izay miandry ny lalana amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Na ihany koa ny fanamboaran-dalana izay noheverina ho vita amin'ity taona ity tao aorian'ny fandraisana ny fionana tampony francophonie. Tsy fantatra ankoatran'izay ny niafaran'ny lalana ny Tsirabe faharoa izay voalaza fa tsy maintsy vita mba hamoana ny vokatra ara-dalàna. Amin'ny taona ho avy no anatanterana ny fividianana no voalaza amahany ireo olana ireo. Ao anatin'ny climat des affaires manko dia hoe ady amin'ny kolikoly ray zay ary ny tsy fandriam-pahalemana dia fahatelo resaka fitsarana izay tsy crédible intsony eo mason'ny be sy ny maro zany ny akapobe zany hoe nyresaka ny ady amin'ny kolikoly tsy atao vavavy fotsiny fa io nge efa misy hoe stratégie nationale de lutte contre la corruption efa tamin'ny 2015 iny izy io napetraka dia hoe amin'ny 2025 ny efarany kiza moa ny andry amin'ny 2025 ny temps de crise dia tsy maintsy miditra fanjakana satria hoe raha ekatra raha ataontsika hoe 10,000 ariary ny kilao amin'ny vary hipetrapotsy ave fanjakana zay indrindra ny rana fanjakana raha zany hoe tsisy ilana fanjakana zay aprindra ny fiainam-bahoaka ny any Japon ny foto-tsakafon'ny japonais dia vary raha vao miakatra be ny vary ka tsy taton'ny vahoaka miditra fanjakana manao régulation mbarapisiany hoe ny organisation normale du marché zay zany nataon'ny fanjakana. Ho an'ny firaisamonim-pirenena ilaina ny fandiniana ny asa tokony ataon'ny mpitondra mandritra ny fotoam-piasany. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny fampanantenana nomeny ireo mpitondra raha ny fanazavana trany. Tsy misy possibilité fa natanterahana azy amin'izao sa tena amin'izay misy ny voatena azo atao le izy zay ngamba mila adiadiana aloha satria zay firaisamonim-pirenena zany tsy mamaiky anay zany tsy hoe itsikera sy anenjika ilay fitondrana fa anao karazana balise zany afahana mahazo fanjakana tsara tatana sy afahana ihany koa zany manome ano moa zany mampitovy lenta zany ny candidat rehetrarehetra zany rehefa tonga 2018 ny promesse présidentielle rehetrarehetra zany tokony tanterahany daholo.
BDB zany voalaza anatin'ny PND ao anatin'ny programme pirenena mahakasika mpandrosoana zany re zany ataoko tanterana daholo reny ary tokony ahitana profo ireto olo ny vita ireto tsy vita zany fisotro madio hoe ny tsy fanjari-tsakafo hoe ny sakin'iny ty izy ny vidim-piainana miakatra be zany dia fanjakana no tokony mijery an'izany dia ahoana koa ny karama iny ty izy mimpiasa-panjakana ary zany dia fampiankina daholo cercle vicieux ty zavatra ty satria ohatra raha misy tsisy fandrimpalemana any ambanivohatra miakatra izy zany ty an-tanan-dehibe jery asa satria raha mamboly izy any ambanivohatra misy mioty izy misy mangalatra vokany ny zavatra opiny dia lasa izy maka ty an-tanan-dehibe tonga ty an-tanan-dehibe izy tsy mahita asa izy iray no mangalatra hitanao fa lasa cercle vicieux le zavatra dia anjara fanjakana zany no tokony anao an'izay. Isan'ny fampanantenana voalazan'ny filohan'ny repoblika ny fanafoanana ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny 3 volana. Vokatry ny tsy fahaiza-mitantana no sedrain'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Fomba fanaon'ny mpitondra eto amin'ny firenena ny fanenjehan'ireo asa mialohan'ny fividianana mba hakana ny fon'ireo mpifidy. Asa izay tokony natao nandritra ny 5 taona nitondrany. Teboka maro no mbola mila jerena eo amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka na ny fampandehanan-draharaha eo amin'ny sehatra politika, tahaka ny fametrahana ny haute cour de justice sy ny fametrahana ny fanoherana ao amin'ny anteny miram-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tarany sambo mpitatitra gazy ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara. Izay no antony voalaza fa tsy nisy gazy teny an-tsena teny tato anatin'ny 2 volana izao. Efa mivay olana io raha ny fanazavana azo. Io no nasaina. Tato anatin'ny 2 volana teo, sarotra ny nahitana gazy ho an'ny mpanjifa, indrindra ny teto an-drenivohitra. Ny fikorotanana hatrany am-potony, ny fahatarany sambo mitondra makaty Madagasikara no nahatonga izany, hoy ny mpananjarana anontanianay. Antony niteraka ny fikorotanana teo amin'ny fahamatsiana. Dia hatrany am-potony mihitsy ilay izy. Ny resaka sambo mitondra anazy no tsy naharaka dia izay nahatonga ny fahatapahany gazy tetỳ aminay. Any amin'ny Paul Majongal izy dia avy eo entina mandeha makany Ambohimanambola dia any zareo no mikirakira anazy. Niemitra vokatry ny fahatarana io sambo io ny fitsinjarana ny gazy manerana nosy. Ny tamin'ny faritra afovoan-tany no isan'ny tara tamin'ny fahamatsiana. Manokana aloha ny gazy dia tena mandeha tsara izy hatreto. Efa ela efa mois de septembre angamba miakatra ny gazy dia na dia nisy ary ny ripitira iny dia tsisy fiakarana mihitsy gazy hatreto. Efa miverina amin'ny laony ny fahamatsiana izany amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao. Manodidina ny 3:09 alina ny gazy milanja 12 kilao, raha efa tralina ariary ny milanja 9 kilao. Eny an-tsena eny an-trano dia mbola tonga ara-dalàna eny an-tsena ny enomby amin'izao fotoana izao tao ny filazana ny fampitsarana ny fandefasana omby mamatsy ny renivohitra. Tsy nahitana fiovana ihany koa ny vidiny raha ny fanadihadiana natao. Fezoro Ravaly. Ara-dalàna toy ny teo aloha ihany hatreto ny fahatongavan'ny enomby eny an-tsena raha ny fanadihadiana natao na teo aza ny filazana fampitsarana ny famatsiana omby eto an-drenivohitra. Tsy misy fiovana ihany koa ny vidin'ny enomby eny amin'ireo mpamongady sy mpananjara raha ny fanazavahan'ny mpivarotra eo anelanelany 7 sy 2 alina ariary ny kilao. Ny hatramin'izao mbola tsy miaky, mbola tomba foana aloha ny omby hatreto aloha mbola tsy mio 48 ny kilo latsaka izany. Hoe manao mpamokatara ilay izy hoe kantona nefa mbola ny omby ary mbola betsaka miakatra. Tsy mbola nahitana fiovana ihany koa ny vidin'ny henan-kisoa ary tsy tokony hisy fiovana. Misy hatrany nefa ireo mpanararoatra raha ny fanazavana ny mpivarotra sasany. Vidin'ny henan-kisoa mbola tsy niova fa mbola ny taloha ihany koa. Raha fangaro izao 55. Indraindray ny matetika henan-kisoa miovova e. Indraindray izy misy dia indraindray izy tsisy. Ka tsy azo tsy le mpanararoatra fotsiny izany fa raha ny normal izy tokony tsy hiakatra. Ny grossiste mbola tsy indraindray izy tsy mahazo mbola tsy afaka miantsena dia inona raroatany zalahy mampiakatra zalahy nefa ny tokony tsy hiakatra zalahy. Tato anatin'ny 10 taona farany raha tsy ahivona no nahitana fiainana ny omby tonga eto Antananarivo raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny toeram-pamonoana omby teny Ampasika. Fiara vaventy 4 isan-kerinandro amin'ny ankapobeny no tonga mitondra omby hatramin'ny tapaky ny taona 2024 no makaty. Raha toa ka fiara vaventy 4 isan-kerinandro izany tany aloha.
raha tsy hevina ihany koa ny 5 Mey teo no tsy nandray omby intsony ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Tsiromandidy taoriany fanazavany ny fikambanan'ny mpiaromby avy amin'ny foko 7 Folona 12 andro aorian'izay kosa no ahitana fiantraikan'izay eto amin'ny tsena eto an-drenivohitra. Tahaka ny mahazatra ireto indray misy dokavarotra aorian'izay anaraka ny toy ny vaovao isika. Tsy mitsahatra ny manome fahafa-po anao ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsara kalitao nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika Avolenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro izay efa manaraka tsara ny vanim-potoana. Misokatra ho anao hatrany ary ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itosy, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Parce que vous voulez rendre votre papa fier de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy kosa misongona dadabe zanona ary ahoana ny tovolahy ia moa vola efatra azafady eo ary fiato manao ianao atao mena kely ena ono aky fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Azambasar piaro no madama Yinnati hananin Vokek tumuka zatamialna Magyasa Frostcoil Udi muka tima septa Mosquito Frostcoil Ampiasa enundeta Magyasa Frostcoil Mis parfa karazanyena Mosquito Frostcoil Timura tapaka numata Magyasa Frostcoil Udi muka tena tsara Mosquito Frostcoil Mampiasa Mosquito Frostcoil matura ampilaminana. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonona trany aho hanampy ny mpiara-belona. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mafaly indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Du 20 mai au 19 juin, Cosmos fête les parents. Pour le bonheur des mamans, des remises exceptionnelles sur les salles à manger, salons, chambres à coucher et autres meubles. Et encore des remises ou des cadeaux offerts sur les réfrigérateurs, machines à laver, cuisinières à gaz et autres articles électroménagers. Mais les papas seront aussi gâtés avec les promotions spéciales sur les téléviseurs, home cinéma, téléphones, tablettes et autres appareils audiovisuels. Alors rendez-vous chez Cosmos pour le plaisir des parents. Cosmos, le bonheur d'être chez soi. Ao amin'ny Blue Line TV dia nambidy manokana 700 pe zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha maka telo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra.
mora vidy tsara qualité tsy mirekidraikitra mora andrahoana mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo mampirehantsika tsabe spaghetti Francia safidiko safidintsika. Des produits de qualité pour votre intérieur? Trust vous facilite le quotidien avec ses réfrigérateurs, refroidisseurs, congélateurs, machines à laver, ses cuisinières à gaz, haute aspirante, four encastrable, micro-ondes, ses appareils électroménagers, rice cooker, multicuiseur, robot chef, sandwich maker et bien d'autres encore. Alors choisissez les produits Trust avec une garantie de 2 ans et à des tarifs exceptionnels chez les revendeurs Trust. Et pour la fête des mères, des offres inédites vous attendent. Gagnez en cadeau un appareil électroménager à l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. Trust, la marque de confiance. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika la nuit des arts sino-malgasy sy traina exhibition Madagasikara ireo no hetsika ara-kolontsaina sy ara-toekarena izay karakarain'ny Universal Exhibition Madagasikara izay atao eto Antananarivo mandritra ny volana Jona ka hatramin'ny volana Septambra amin'ity taona ity. Samy manana ny mampiavaka azy ireo hetsika ireo. Miromanitra. La nuit des arts sino-malgasy hetsika iray ara-kolontsaina sy ara-javakanto izay karakarain'ny Universal Exhibition Madagasikara ny 2 Jona ao amin'ny CCI Vato, ny 3 Jona ao amin'ny Paon-d'Or Vato ary ny voalohan'ny volana Jolay ao amin'ny CCI Vato ihany. Tanjona amin'ity hetsika ity ny fifanakalozana ara-kolontsaina eo amin'ny Malagasy ny Sinoa, fametrahana amin'ny toerana ny lanjan'ny hira gasy izay anisan'ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy. Miisa 20 ny delegaciona avy any Chine andray anjara amin'ity hetsika ara-kolontsaina ity. Mpanakanto sino maro manana ny maizy azy izay aneho ny mampiavaka ny Sinoa, ny fivoarana ny Chine sy ny maro hafa. Socio-culturel, un mixte. Dia nentim-paharazana Sinoa sy Malagasy izay anamarika ny tantaran'ny Chine sy Madagasikara dia amin'ny endriny hafa sy miavaka. Fotoana izao any Madagasikara anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny Chine na eo amin'ny sehatra fahaiza-manao izany, na ihany koa eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina, na ihany koa eo amin'ny sehatry ny maha-olona. Et qu'au niveau humanitaire, évidemment. Ici ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina izay ho tanterana ny 20 hatramin'ny 4 ny volana Septambra ho avy izao eny amin'ny CCI Vato hatrany. Hetsika natao hanamafisana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny Chine. Le forum économique indray traina exhibition Madagascar no anarany izay ho tanterahana amin'ny CCI Vato ihany koa amin'ny 21 ka hatramin'ny 24 septembre. Izy indray zany dia plateforme économique B2B sy B2C izay iarahana miasa amina entreprise sinoa avy any Chine ho avy manokana eto Madagascar, zany hoe 75% ny investisseurs ny collaborateurs ho avy zany dia sinoa fa ny 25% ambiny no malagasy. Dia izy io natao hanamariana ny fiaraha-miasa manokana entre Chine sy Madagascar izay efa zatra miara-miasa hatramin'izay na amin'ny resaka fanamboarana lalana na resaka importation exportation fa natao ohatrany hoe tena isantarana izay fiaraha-miasa entre Chine sy Madagascar izay zany tena tanjona amin'ny plateforme économique io multisectoriel izy io dia betsaka zany orinasa ho avy ao, misy ka hatramin'ny 200 stand ny stand ao dia manasa an'ireo mpandraharaha malagasy rehetrarehetra andray anjara fa mbola betsaka ny toerana afaka mbola jifaina. Efa feno hatramin'ny 100 ny toerana natokana ho an'ny mpandraharaha amin'ity hetsika ara-toekarena ity. Misy ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera maromaro. Manomboka ny zoma ho avy izao ny famarotana ny tapakila ho an'ireo hetsika roa ireo. Tonga maro ireo mpijery nandritra ny fête des mères Savavezy efa ampisehoana ny karakarain'ny Métis Production niarahana tamin'ireo mpanakanto maro ny tanterana teny amin'ny kianja maitso ny Alasora sy teny Bevalala. Io ny nasaina. Anarivo ireo mpankafy tonga namaly ny antsony Métis Production izay nikarakara fampisehoana nandritra ny fetin'ireny. Fête des mères Savabe izay ny lohateny fampisehoana. Feno avokoa ireo toerana roa nanatanterana ny fety,
na ny tetsy amin'ny kianja maitso alasora na ny tetsy amin'ny kianja maitso bevalala. Teraka tanjony rina eo ny vahoaka feno dia feno ato amin'ny kianja maitso bevalala tora jotateraka tsy vitan'izay ary tena afapotateraka amin'le filaminana satria tena milamina teraka ato amin'ny kianja maitso bevalala amin'izao fotoana izao satria ny mpakafy manakanto izay ato amin'ny kianja maitso bevalala tena vonina tanteraka sisy tsy tiany mpakafy vonina daholo zareo ary mandia hitanao fa tena afapotateraka amin'ny fono avoaka ary eto dia tsy tsindrina tanteraka bevalala feno anareo androany raha piso anareo tsy maintsy ohatran'izay ihany mahafinaritra miaraka aminareo raha ho an'ny tetsy amin'ny kianja maitso bevalala samy nahazo ny anjarany avokoa na ny lehibe na ireo ankizy. Ankoatran'ireo fampisehoana nataon'ny mpanakanto maro, nisy ihany koa ny kilalao ho an'ny ankizy toy ny cheval du bois sy ny manège. Fa isan'ny mpanakanto nandrasany maro i maître Ruffin. Ankoatra ireo irana afantaran'ny olona azy, nisy ihany koa ny zava-baovao natolo no andreo mpijery. Efa miomana misy ny groupe maître Ruffin zao fa anisan'ny tena mafana dia mafana ny ambiansy ny vahoaka ny bevalala koa mahay misoma fa rehefa avy eny ambony eny antsika mamango mare. Ty zany tena anisany hoe miavaka tanteraka mihitsy satria mbola anao zavatra izay mbola vaovao amin'ny mason'olona izay androany. Ito ny fampialana voly ho an'ny vahoaka malagasy hoy ny eo anivon'ny Métis Production ary mpanakanto fanta-daza-trano no atolotra izy ireo. Métis Production izay mpikarakara fety aman-danonana isan'ny matianina eto Madagasikara vonina trany hanome fahafaham-po ho an'ny vahoaka. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia tontolon'ny rugby nivadika top 20 indray ny top 16 fifaninanana eo anivon'ny ligue Nalamanga rehefa nisy ny dinika sy ny fanapahan-kevitra taorian'ny fivorim-be izay natao. Daniela Latondrarson. Taorian'ireo disadisa-nisy teo anivona Nalamanga rugby sy ny malagasy rugby izay nampikatso ny fifaninanana teo anivony izany liga izany ary efa miravina ankehitriny iverina hiakatra kianja indray amin'ny alahady 29 ny volana Jona 17 izao ireo filehovana rehetra mandrafitra ny liga Nalamanga. Tapaka kosa taorian'ireo dinika sy ny fanapahan-kevitra maro fa hiova top 20 izany raha top 16 teo aloha. Anoltra filehovana iray avy araka izany ireo seksiona efatra nampy ny top 16 ka feno azy ireo ho 20 hatramin'ny fahenina ny volana Jona izao no tokony ho tonga any amin'ny liga avokoa ireo filehovana efatra ireo. Tsara ny mampatsiafa seksiona 10 no mandrafitra na Nalamanga rugby dia ny seksiona Tanaville, Atsimndrano, Avaradrano, Ambohidratrimo ary Vaknedina. Tsy aivina fa hiditra amin'ny andro faharoa izany fifaninanana izany izay antenaina sy inona fa izotra atsaka ny sy andavany. Totosan'ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina sy tany Karion ny andro faha 15 ny fiadinana amboaran'ny ligue Nalamanga taranja baolina kitra mbola misongadina ny fandresena izay azon'ny ekipan'ny LGK Plus. Fanadina. Sarotra ho an'ny LGK Plus ny nandavy ny Mi20 nandritra ny andro faha 15 izay niaonan'izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tamin'ny isa 4 no iray no nandavony ny volomboasary azy ireo teto. Isa izay nanana mafy hatrany LGK Plus ho eo amin'ny toerany laharana voalohany ao anatin'ny fifaninanana. Hita ho nanohitra ihany anefa fa teto ny Mi20 saingy nanatombo teo amin'ny resaka traikefa ireto tompony anaram-boninahitra farany ireto izay nanokatra ny isa 2 minitra ny lalaovana tamin'ity baolina maty ny Bela ity. Nampiny Zola izany teo minitra fa 40 ka naroa ny isa teny amin'ny solaitra be ho an'ny ireto ekipa ny Kareka ireto teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Idino avokoa no namony ny baolina 2 ka na efatra ny isa teo amin'ny minitra fa 7 sy tany amin'ny minitra fa 7 Teo amin'ireo vokatra hafa kosa indray, Kosfa nandresy telo ny iray ny Sabnam, Tana FC nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 2 notsy misy nanoloana ny Kospn. FC Tana lavo ny Uskafut tamin'ny isa 3 notsy misy, ary Mama FC kosa nandresy ny AS Adema tamin'ny isa 2 notsy misy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia isy ny feonana androany eo amin'ny filohampirenena frantsay sy ny filoha rosiana.
tsy maintsy iresaka ny fifandraisana arakasa ny firenena rototana dia misy aza ny fampiangana izay nataon'ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine nampizongozana ny fifidianana farany teo fa niandina amin'ny sariny France 24. Fiaonana voalohany amin'ny Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay sy Vladimir Poutine filoham-pirenena rosiana ity androany ity. Fidiran'ity filoha frantsay ity eo amin'ny sehatry ny diplomaty goavana ihany koa izany. Zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta ihany koa io fiaonana io mba hialany tsy fampitotokisana ary ahafahana mampitombo ny fifandraisana arakasa sy ijerena manokana ny mikasika ny raharaha irakien sy ny siriana. Mandritry ny fifampiratiana an-tantaran'ny fitsidiana nataon'ny Pierre le Grand tany Frantsa ny taona 17 sy 1700. Voalaza ho dingana voalohany amin'ny fifandraisana mafiorina amin'ny firenena roa. Misafidiana manokana io toeran'io hanehoana ny alalan'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa-tonta araka ny nambaran'ny filoham-pirenena frantsay. Mifanohitra amin'izay anefa no nisy taorian'ny fifidianana izay filoham-pirenena farany teo tany Frantsa. Laza ny filoha Vladimir Poutine nandritry ny fiaraban'ny filoha frantsay fa misy hatrany ny famelona. Nahitana fampielezan-kevitra manohitra ny Macron ihany koa tamin'ny onjam-peo sy televiziona tao i Rosia nandritry ny fampielezan-kevitra iny ary nisy ny filazana fa olona tanora tsy manam-pahaizana loatra i Macron nandritra izay. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity manao antsoava amin'ny filoham-pirenena sy manontany ny fivoaran'ny fanadihadiana tato anatin'ny 3 volana momba ny raharaha antsakabary ny vovonana mampiray. Monsieur Lany indray ny fitokonana samihafa manambana ny anohy fitokonana ny mpiasan'ny faditseranana tamin'ity androany ity manambana ny tokona ihany koa ny pirakitra raha ny fitsarana afaka 2 volana tsy mbola vaovao kosa ny olona ny mpampianatra apikaroka ary farany mody atarany sambo mpitatitra gazy ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara izay no antony voalaza fa tsy nisiny izany teny an-tsena teny tato anatin'ny 2 volana izao. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Tena ko mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava-mandry dia veloma mifoda daholo tompoko. Mandritry ty fety ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao ny arahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Jus antsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be.